any amin'ny izay vita androany. Tahaka izao ny fandaharam-potoana rahampitso manomboka amin'ny 4:00 ny sampana fifoazana. Ny lohahevitra izay banjintsika ao anatin'izany dia hoe mitandrema, miambena, mivavà. Amin'ny 9:00 dia ny fikambanana katekômena sy ny sampana dorkasy mibanjina ny lohahevitra hoe mivavà mba tsy hidirana amin'ny fakapanahy. Andeha hitsangana isika ry havana handray ny tsodrano. Ho tanterahin'ny tompo aminareo izao tsodrano tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izao. Hita ianareo anie Jehovah ka hiaro anareo, ampamirapiratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hamindra fo aminareo, anandratra ny tavany aminareo anie Jehovah ka hanome anareo ny fiadanana. Amen. N'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia mirary soa antsika ry havana, samy ho tahin'Andriamanitra.